Molo amin'izay tontolo ny fampianarana azy hatrany dia voka pikaroana 53 no tanterahan'ireo mpianatra ao amin'ny fampianarana ambony ISPM na ny Institut Supérieur Polytechnique de Madagascar no tanterahan'ireo mpianatra ao amin'ny taona voalohany ka hatramin'ny taona fahadimy no ampiratiana mandritra ny 2 andro etsy amin'ny Carleton Anosy izay nanomboka tamin'ity androany ity. Voka pikaroan'ireo mpianatra ao amin'ny taona voalohany ka hatramin'ny taona fahadimy ao amin'ny ISPM na ny Institut Supérieur Polytechnique de Madagascar misy 570 no ampiratiana etsy amin'ny Carleton Anosy nanomboka androany ary farana rahampitso. Voka pikaroana izay nandalo fanivanana teo anivon'ny mpampianatra. Raha nisa 700 izy ireo nandritra ny fampirantiana teo anivon'ny sekoly nandritra ny herinandro ny varavarana misokatra tamin'ny 14 Jolay ka hatramin'ny 20 Jolay dia ireo 570 ireo no voasivana tsara indrindra. Voka pikaroana avy amin'ny sampam-pampianarana maro eo anivon'ny sekoly no ampirantian'ny mpianatra raha nambaran'ny talen'ny sekoly. Sy omby ny Carleton zany raha hitondrana ny 570 indray mandeha dia nahodina indroa zany hoe ny voalohany zany misy mpianatra hafa manao androany ary ao anatin'ireo moa zany dia be dia be ireo vokatra toy ny fikaroana fanafody izay vita amin'ny zavaboary eto Madagasikara, ohatra ny maladie de Parkinson, diabète izay anisan'ny olana be dia be amin'izao zany sy ny tension ary ireo akora be dia be vao hitan'ny ankizy toy ny fanamboarana vili-bakoly amin'ny akora vaovao tsy mora vaky ary ny fikaroana ihany koa angovo maitso be dia be izay azo ampianina amin'ny toetrandro amin'izao ary koa ny fivelarana amin'ny tourisme zany na ny fanaovana ny projet touristique mba ahafahana mitarika ny mpitsidika vahiny mitondra ny volany novoan'ny malagasy. Eo koa ny fanamboarana ny elektronika sy ny informatika toy ny commande ny télé amin'ny telefona ohatra. Nisongadina tamin'izany ny fikaroan'ireo mpianatra avy amin'ny taona faharoa bioteknika mahakasika ny fikaroana nataon'izy ireo ny fanafody azo avy amin'ny faikana tantely. Projet aloha zany apiterapie izany hoe thérapie par les abeilles dia fantasitrana amin'ny alalan'ny tantely sy ny vokatra hoentin'ny tantely rehetrarehetra dia nanaovana fikaroana manokana ny sire d'abeille izany hoe faikana tantely izay anaovan'ny olona savoka na labozia fa eto zany dia exploiteray ny sire d'abeille hoe azo anaovana fanafody anasitrana. Izay no voka pikaroana zany nanaovana pommade anti-inflammatoire et cicatrisant dia misy koa sirop momba ny resaka inflammation any anaty dia ankoatr'izay ihany koa sire d'abeille dia manana vertu cosmétique izany hoe momba ny pommade ho an'ny hoditra dia anaovana bomba lèvre ihany koa. Anisan'ny aretina mpahazon'ny olona amin'izao vaninandro izao ny fiakaran'ny tosi-drà izay isan'ny mitondran'ireo mpianatra ao amin'ny SPM taona voalohany fikaroana ny mahakasika izany amin'ny alalan'ny fikaroana fanafody izay mahasitrana ny tosi-drà fa eo ihany koa ny goty ary ny mamiadana. Ny projet nataonay zany valorisation ana activité biologique ana plante ornementale anankiray dia nataonay zany ny recherche amin'ny internet sy ny boky dia fantatra fa manasitrana ny hypertension artérielle ilay izy. Maro amin'ireo voka pikaroana ny tanterahan'ireo mpianatra izay ampirantiana etsy amin'ny Carleton Anosy no efa azo atao publication amin'ny journal international raha ny nambaran'ny talen'ny SPM. Ho an'ireo izay mitady fiara-miasa dia afaka manantona ny sekoly.